Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Fankalazana ny avo indrindra. Fankalazana ny avo indrindra. Zany no asongadiny no finainantsika anio amin'ny bokin'ny Daniela toko 4 ny 520 hatramin'ny 430. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izany rehetra izany no nanjoa Nebokadnezara mpanjaka, ary no ny afaka 12 volana dia nitsangatsangana teo an-tampon'ny trano tao Babilônia izy. Ary ny mpanjaka niteny ka nanao hoe: tsy ity va no Babilônia lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny habeny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako? Raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe: ry Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovanao hoe ny fanjakana niala taminao. Fa ho roahina hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidiny fonenanao. Ampinanahitra toy ny omby ianao ary fetrandro 7 no olanina aminao, ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Tamin'izay indrindra no nahatanterahany izany tamin'ny Nebokadnezara, fa noroahana niala tamin'ny olona izy ka nihinana ahitra toy ny omby, ary ny tenany kosa kotsan'ny andolo-lanitra ambara-panirin'ny volony ho toy ny an'ny voromahery, ary ny hohony ho toy ny an'ny vorona. Ary rehefa tapitra ny andro izao Nebokadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra, ary nody tampoka indray ny saiko ka dia nisaotra ny avo indrindra aho, ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany mahatratra ny taranaka faramandimby. Ary ny mponina rehetra etỳ an-tany atao tsinotsinona, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina etỳ an-tany izy, ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalehibiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako, ary ny mpanolotsaiko sy ny andrendahako ny katsaka. Ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho, sady nanampy ho ahy ny fahalehibiazana malaza. Koa amin'izany izao Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra, ary araka ny rariny ny lalany, ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fankalazana ny avo indrindra. Andriamanitra tsy toa, lay tompon'ny fahefana, ambara eto fa ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany dia ahatratra ny taranaka faramandimby. Fankalazana lavitry ny fiavonavonana, lavitry ny fanandratantena, fa ho mitsy ny voalaza hoe izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry. Lesona lehibe ho an'ny Nebokadnezara mpanjaka no hitantsika eto amin'ity mofinainy ity. Nebokadnezara mpanjaka izay tsy mba nahay nakalesona tamin'ny tantara, fa fony tany aloha manko isaky misy zavatra mitranga. Ohatra hoe raha nanofony amin'ilay sary olona lehibe volamena ny lohany, dia nanaiky Nebokadnezara fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitry Daniela. Rehefa avy eo, rehefa avy natsipy tany anaty lafaoro misy afo mamay Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia iny ro Nebokadnezara mpanjaka mihitsy no namoaka didy fa ho vonoina izay manao tsinotsinona ny Andriamanitra izy telo amin'ny rahalahy.
eto hitantsika fa taoriany zany rehetra zany dia mbola mirehare sy nanandra-tena ary dia feno avinavina ny fony ty mpanjaka fa nevy tena ho lehibe, nevy tena ho goavana izy. Ary izy mihitsy no nambara ny nofy fa tahaka ny hazo lehibe anankiray maniry izay mipaka amin'ny tany ny fotony ary manatratra ny lanitra zany. Hevitra ny tena ny fahoavo izy ka tsy mba niaino nianatry Daniel. Daniel nefa amin'ny 14:20 dia miteny hoe aoka nkasitrahanao nianatra ry mpanjaka ka dia fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao ary fiantrana no mahatratra fiantranany mahantra no ento mampitsahatra ny helokao fandrao mba hampaharetina ahy ny fiadananao. Vao herintaona fotsiny lasa dia indro nanandra-tena ho avy izy ka niteny hoe tsy tivy amin'ny Babilôna lehibe izay nataoko ho an'ny lapan'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako. Vokany nataon'Andriamanitra ny daraboka ka dia nisorona tamin'ny fanjakana ary izy aza natao lasa tahaka ny veritsaina, tahaka ny adala ka dia tahaka ny biby mifilaza azy, miaina miaraka amin'ny biby dia ka dia mihinanahitra toy ny omby ka dia maniry volo tahaka ny voromahery ary maniry hoho tahaka ny vorona. Tena tsy azo atao ny manandra-tena sy mirehireny amin'ny fahalebiazana. Tokana ihany mantso ny hery sy ny fahalebiazana dia ny an'Andriamanitra. Da tsika eto rehefa nodiny sain'i Daniel, nodiny sain'i Nebokadnezara mpanjaka dia fantany fa tsy misy Andriamanitra lehibe fa ilay Andriamanitra Daniel no ray avo indrindra. Io no avo indrindra ary io no marina fa io no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome azy izay tiany. Tsy maintsy natao izay atakaran'ny Nebokadnezara mpanjaka fa na dia lehibe ary izy dia tsy tompon'ny fahamboniana fa mbola misy Andriamanitra avo indrindra, avo ambonin'ny avo, ary zany no mendrika ho any ka lazaintsika, zany no mendrika ody eraina raha amin'izao mankalaza ny Krismasy izao. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no nomenantsika, ny fanapahany dia hatramin'ny lanitra ka hatramin'ny lanitra. Eny, io no antsoina hoe andrian'ny fiadanana. Io no Andriamanitra ankalazaina fa tsy izay rehetra mety ho lehibe an-tany na izay rehetra mety feno avinavina ka mirehareny amin'ny fahalebiazana, fa na iza mirehare fahalehibe ka tsy mahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy maintsy mbola ho esorin'Andriamanitra aminy ny fanjakana arak'izay voalaza eto hoe ianao horohana ny fanjakana niala taminao, esorina aminao zany. Fa Andriamanitra ny lehibe ambony Andriamanitra rehetra. Ary marina mihitsy izay ambarany 2:4 fa izay mandeha amin'ny fiavina dia hainy ahetry. Ry havako malala, mampitodika antsika amin'ilay Jesoa tompon'ny voninahitra, tompon'ny fiandrianana, tompon'ny fanapahana, ilay avo indrindra izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy misy ankalazaintsika afa-tsy izy satria izy no avo indrindra ambony ny fanapahana rehetra, ambony ny fanjakana rehetra, ambony ny hery sy ny fahalebiazana rehetra dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany. Dia n'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra Tompo fa nampitakarinao anay indray androany ny alehiben'ny hery sy ny voninahitra ao ilay Andriamanitra tompon'ny hery, tompon'ny fanapahana sy ny fanjakana. Apetrakay aminao ny fankalazana ny herinandro sambatra izay tanterahanay, fa apetrakay aminao koa ny firenenay, ireo mpitondra anay, ireo manam-pahefana isa-tokony, fa ianao no ametraka ny fahendrena amin'izy ireny satria ianao no amboniny indrindra amin'ny fahefana. Ianao no tompon'ny fahefana ety amin'ity zao ny tontolo izao ity. Dia matoky manana anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tomponay. Amen.